nantotra ny arava tompolasy tompovavy any amin'ny 40 kilometatra andrefana somary atsimo andrefan'ny Toliara no misy foiben'ilay rivo-doza Jasmine amin'izao fotoana izao. 90 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy ary arahana tafiotra 30 kilometatra isan'ora. Efa miaina tanteraka ao anatin'ny rivo-doza ny tanànan'ny Toliara arak'izany, manodidina ny 80 ka hatramin'ny 100 kilometatra isan'ora ny tafo-drivotra voarefy tao. Mikisaka miatsinanana somary atsimo atsinanana manatona morontsiraka izy ka mahafaka 90 kilometatra isan'ora. Tombanana Ipaka Tanety ao amin'ny distrikan'ny Toliara Voalo sy faharoa ny ivony any amin'ny manodidina ny amin'ny Dimora Ariva. Vinavinaina ivoaka any amin'ny manodidina ny atsimo atsinanana i Jasmine ao amin'ny Rapitso. Arak'izany dia toy izao ny filazana loza ho antsika rehetra loza mitatao miloko mena ho an'ny Toliara Voalo sy faharoa, Sakara ary Betioky. Loza manambana miloko mavo amin'ny Morombe, Akazoabo, Benenitra ary Ampanihy. Mila mitandrina fatratra arak'izany ny mponina mipetraka amin'ny toerana mora tondraka satria ahina ho betsaka ny rotsakorana manodidina ny faritra lalovany, ahery be ny ranomasina. Etsy andanin'izay ihany koa dia hikorotana ny toetry ny andro eny an-dranomasina amin'iny morontsiraka andrefana sy atsimo andrefan'ny Madagasikara iny noho ny fanantonany ilay rivo-doza Jasmine. Mahatratra 3 metatra hatramin'ny 4,5 metatra ny avony onja ary hahatratra 50 hatramin'ny 80 kilometatra isan'ora ny tanjaky ny rivotra ka noho izany dia hiaratsy hatrany ny andro amin'iny morontsiraka atsimo atsinanana sy atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo iny. Dia tsy azo aleha arak'izany ny any amin'ny ireo morontsiraka voatonona ireo, izany hoe entanina isika rehetra mba tsy hivoaka an-dranomasina aloha. Dia izay ary ny ela fa indro tolotra antsika izao ny vinavina ny toetry ny andro amin'ny Rapitso Alaby fa 17 ny volana Aprily 2022. Azo vahana ny tsiokatsimo amin'ny farafaran'ny maraina ary ahery miandalana izany. Homaloka kosa ny aty amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara sy ny any amin'ny faritry Iorombe iny ary mety arahana orana miatoato izany indraindray. Andrahoana vitsy ny amin'ny faritra sisa amin'ny Rapitso tolakandro dia ahitantsika sisan'orana hatrany ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana Androy ary Anoseny anorana tandrifin-drahona mety arahakotroka kosa manomboka ao amin'ny faritra Alotra Mangoro atsinanana ary any amin'ny distrikany Sambrano iny. Andrahoana miandalana kosa ny aty amin'ny faritra ny Avoatasa amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara ary andrivotra amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy. Mahakasika ny maripana indray dia isy fidinany ny amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara noho ny fandalovan'ny Jasmine mazava ho azy manodidina ny 17 hatramin'ny 17 degré Celsius izany ho amin'ny Rapitso tontolo andro. Ny ambony-drindra kosa dia mananika hatrany amin'ny 5 degré Celsius hitantsika any amin'ny faritanin'ny Mahajanga. Ho amin'ny alakamisy 29 ny volana Aprily 2022 indray dia hita taratra any amin'ny atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny ny sisan-drahona izay nentin'ny Jasmine, izany hoe hisy ny rivotra ary hisy ihany koa ny orana indraindray. Anorana tandrifin-drahona hatrany ary mety arahakotroka ny tapany avaratry Madagasikara manontolo ary ifandimby eo ny maloka sy ny mibalika any amin'ny faritra sisa. Mahakasika ny maripana indray dia manodidina ny 13 hatramin'ny 19 degré Celsius ny ambany-drindra aty amin'ny avoatany ary ny any amin'ny morontsiraka dia eo amin'ny 12 hatramin'ny 13 degré Celsius eo fa ny ambony-drindra dia 13 degré Celsius manodidina ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Ho amin'ny zoma fa 19 ny volana Aprily 2022 indray dia hiverina ny izay malefaka, izany hoe malomaloka ny andro ny amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo iny fa mety arahana herika indraindray ny amin'ny morontsiraka afovoany atsinanana. Anorana tandrifin-drahona hatrany any amin'ny avaratra andrefan'ny nositsika ary ho maina ny andro amin'ny ankapobeny any amin'ny faritra sisa na dia holalovandrahona aza indraindray ny any amin'ny ilany andrefanidy. Ny maripana indray no jerentsika manaraka amin'izao fotoana izao ny aty amin'ny faritra ny Avoatany dia tsy dia misy loatra ny fiovana misongadina manodidina ny 14 na 15 degré Celsius ny maraina. Ny ambony-drindra kosa dia 4 degré Celsius ny any amin'ny faritra afovoany andrefan'ny Madagasikara iny.
Mahakasika ny tahanfahalotoan-drivotra eto Antananarivo indray dia ambany amin'ny ankapobeny izany amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Manodidina na ambany fetrany UMS avokoa ny refivoaray rehetra. Raha mandrafitra ny toetry ny andro anatin'ny 3 andro ho avy no jerena dia vinavinaina ho antonony amin'ny ankapobeny tahanfahalotoan-drivotra eto Antananarivo. Dia izay aloha ny vaovao azona rosoantsika amin'izao fotoana izao mametraka ny mandra-piona vetivety tompo lahy sy tompo vavy.